ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika rehefa malala tratra ity zoma fa 1 ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 1 Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 1 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Velona Jehova, isaorana ny vatolampiko. Asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena. Dia Andriamanitra izay manao fahamaliana ho ahy, ka mampanakaiky ny firenena. Dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko. Eny manandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana hanohitra ahy ianao. Ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehova sy hankalazako ny anaranao. Manao famonjeny-dehibe ho amin'ny mpanjaka voatendrina izy ary mamindra fo amin'ny voaosiny. Dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenano fahamarinana. Amen. Ity volana aprily ity moa rehefa malala ny lohahevitry ny perikiopantsika dia velona ny tompo. Ary 1:7 dia amin'ity mofinaina ity dia ny hoe velona Jehova. Manodidina izany fahaveloman'Andriamanitra izany, manodidina izany fahaveloman'i Jesosy izany no iodinan'ny toriteny, ny fampianarana, ny fitezam-panahy mandritra ny volana aprily. Misy teolojianina allemand anankiray antsoina hoe Dietrich Bonhoeffer, izay fantatry ny ankamaroantsika satria teolojianina isan'ny namiratra tamin'ny taonjato faha 20 isan'ny nanamarika ny taonjato faha 20. Nahoana satria izy dia isan'ireo teolojianina nanohitra ny nazisme tany Frantsa ary nivohy ny fahaterahan'ilay antsoina hoe église confessante tany Allemagne, loterana moa izy, izay nanohitra ny nazisme. Satria ny maronisa tamin'ireo kristiana tany Allemagne dia niandany tamin'ny nazisme, nanamarina ny toetra tsy mendriky ny nazisme. Ary dia betsaka ireo teolojianina allemand izay nirona nakany amin'ny nazisme. Fa Dietrich Bonhoeffer kosa dia nandà ny nazisme ho laza mazava fa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanavakavahana, ny fampiasan-kely, ary indrindra aza ny fieritreretana ny hafa ho tsinitsiny. Fa izay nanamarika azy tsy izay lafiny izay ihany, fa azo lazaina ho isan'ny mpitandrina, satria tsy teolojianina feo teolojianina Dietrich Bonhoeffer fa mpitandrina pasteur. Ary dia isan'izay azo lazaina hoe modely, mpitandrina modely azo alaitahaka eo anivon'ny fiarahamonina noho ny ataontsika hoe lafin-javatra maro ny tsirony fahavolom-belana dia amin'ny teo madinika indrindra ny fahalemem-panahy, ny fanetretena zanaka mipoitra avy amina fianakaviana manana ny maha izy azy ambony. Dietrich Bonhoeffer saingy tsapanao ilay toe-panahy, ilay fanetretena, ilay izy tia manampy hafa, tia manampy olona matsiaro, ilain'ny fiarahamonina, eo ankilan'izay rehetra mety mitady vahaolana izay mandrakariva Bonhoeffer. Ary dia nanamarika ny fiainany ilay toetra ny fahafoizana, ilay toetra n'ilay ataontsika hoe fahatserovan-tena ho mpanampy mandrakariva ny hafa. Ary dia farany moa izy maty martyra novonon'ny Azy tao anaty zava-potoana sarotra any talohan'ny roa taona talohan'ny faranany ady lehibe faharoa no namonoana azy tamin'ny fomba mafy dia mafy. Fa izay manaitra dia manana hafatra be dia be nanohatra boky maro izy, lahatsoratra maro izy. Fa anankiray tena nampalaza azy dia nanamatahana azy fa tsy nampalaza azy loatra, nahafatahana azy dia ilay antsoina hoe boky lehibe soatany résistance et soumission. Izay matetika amerimberenany ihany ny fahaveloman'i Jesosy, ny fahaveloman'Andriamanitra. Ary io fahaveloman'Andriamanitra io hoy Bonhoeffer dia tsy hoe velona eo akaikin'Andriamanitra ihany Jesosy,
afaka mifona ao atsika fa velona eo anivony fiangonana, velona eo anivony fiainantsika isan'andro Jesosy. Ary zay fahavelomany Jesosy eo anivony fiainantsika izay no mahatonga antsika afaka mijoro ho vavolombelona, afaka manohitra ny ratsy, afaka manohitra ny tsy mety eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ary dia miverimberina ao anatin'ny fampianarana ity hoe Jesosy velona, Jesosy nandresy ny fahafatesana, Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ary izay anankiray mametrahana fanontaniana raha manaraka tsara ny lalak'izoran'ny teolojia antsika no hoe Jesosy zany velona nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, velon'Andriamanitra. Ary raha velon'Andriamanitra hoy izy de zao eo anivontsika izany. Ary eo anivontsika moa izy. Inona no heviny? De tsy hoe eo anivontsika mampahiry antsika ihany izy, eo anivontsika mitarika, fa eo anivontsika koa izy izay azontsika ametrahana fanontaniana. Satria eo anivontsika izy tahaka ny olona persona moa filazana azy. Dia satria tahaka ny persona eo anivontsika Jesosy, de zao azontsika resahana izany. Azo ametrahana fanontaniana. Azo ametrahana olana. Tahaka ny nataony ireo olona niara-belona tamin'i Jesosy tamin'ny fotoan'andro, nametraka olana teolojika hoe ahoana ny momba an'ity Jesosy, nametraka olana ara-panahy, ahoana ny momba an'izao Jesosy, ametrahana olana ara-piarahamonina koa, de tsy miovy Jesosy dedritra fa eo mandrakariva izy. No zany dia raha eo ary Jesosy, tsy hoe raha eo fa eo Jesosy, eo amin'ny fiainantsika, eo vovoantsika, ao anatin'ny tokantranontsika, eo anivon'ny fiarahamonina, ama persona azy, de zao inona ary nataony eo amin'ny fiainanao amin'izao taonjato enantsika izao, amin'izao ankehitrinytsika izao, eo Jesosy velona nandresy ny fahafatesana, tsangana tamin'ny maty, eo ankilantsika. Inona ary nataony Jesosy? Voaindrindra raha ohatra ka mamaky tsara itony tenin'ny mofinaina itony tsika araka ny tenin'ny Samuely hoe velona Jehova. De izao ny voalohany indrindra de izao velon'Andriamanitra ka miteny. Velona Jesosy ka manjary teny. Zany hoe manamarika ny fahavelomany, mahavelona an'Andriamanitra de izy miteny. Raha vao ny asehoan'ny bokin'ny Genesis toko voalohany de Andriamanitra niditra tsera teo amin'izao tontolo zao, teo anoloan'ny chaos, teo anoloan'ny tsy fisiana inona na inona. Ny bokin'ny Genesis hoe ary ny tany de chaos, tsy nisy na inona, tsisy endrika namantarana azy. Teo afovoan'izany de niteny Andriamanitra. Zany hoe ny maha-eo an'Andriamanitra eto afovoantsika de zao miteny aminao izy. Mananjavatra lazaina amintsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra mananjavatra lazaina amintsika de manambara ny fahavelomany ao am-pontsika. Velon'Andriamanitra ka mbola mibitsibitsika ao anatiny io fontsika io hoe tianao aho, tiantsika izy. Zany hoe velon'Andriamanitra ka miteny, manafatra, mananjavatra, ampitaina mandrakariva amintsika. Io fahaveloman'Andriamanitra zay manjary tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika io de tsapantsika amin'ny andavanandrontsika. Ary amin'ny tenin'Andriamanitra toy antsika ny fanontaniana manaraka ny loantsika ny Dietrich Bonhoeffer, manao raha velon'Andriamanitra, velona ao am-pontsika Andriamanitra, velona eo anivontsika izy, miteny izy zany. Inona ary ny tenin'Andriamanitra voalohany aminao? Inona ny tenin'Andriamanitra voalohany amintsika? Inona ny tenin'ny Jesosy voalohany amintsika? Satria velona izy. Dia mampatsiaro rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nandresy ny fahafatesana Jesosy, inona ny tenenin'ny Jesosy voalohany indrindra? Hoy ny filazan'ny filazantsara araka ny jaona indrindrindrindra. De hoy izy manao hoe fiadanana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra, ny afatr'Andriamanitra, rehefa miteny Andriamanitra eo afovoantsika de izao ny afatr'Andriamanitra voalohany indrindra de izao ho anao, de izao fiadanana. Fiadanana. Le afaka tsaroantsika tsara ao amin'ny filazantsarako ny jaona rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy. Inona ny tenin'ny Jesosy farany indrindra? Vita. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, inona ny tenin'ny Jesosy? Fiadanana. Zava-dehibe le afaka ny fifanohizan'ireo tenireo hoe vita maty Jesosy. Le hoe vita maty Jesosy tsy hoe tapitra ny ainy, fa vita ny famonjeny, vita ny famelan-keloka. Nitsangana tamin'ny maty izy, fiadanana kosa ankehitriny.
ry havako velona Andriamanitra, velona Jesoa, de zao ny afatra ny de zao fiadanana. Raha misy mampieritreritra avako malala am'izao ataovy hoe ny andavanandrotsika eto Madagasikara, ny andavanandron'izao tontolo zao, am'izao tontolo-jato zao de raha mijery ny fiainana andavanandrotsika isika de ohatrany tsy manana zavatra ifonana amin'Andriamanitra zany tsony ny fiarahamonina ankehitriny. Rehefa mijery sika ny andavanandro, ny olona mandeha eny amin'ny arabe, ny olona mandeha eny an-tsena, ny andavanandro ny olona de zao ohatrany tsy manana zavatra ifonana amin'Andriamanitra zany intsony ny olona. Ohatrany toa matsiaro hoe tsy diso, ohatrany toa matsiaro hoe tsara, ohatrany toa matsiaro hoe tsy manana zavatra tsy nentina tao, ohatrany tsy matsiaro hoe misy zavatra nialana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mijery ny andavany andro ny olona andavanandro de zao toa ohatran'ny olona marina ny feritreretan'ny tenany, ohatran'ny olona tsy manana zavatra ifonana, ohatran'ny olona tanteraka, ohatran'ny olona tsisy kianina zany raha mijery ny andavanandro ny olona ianao. Am'izao taonjato ianantsika sao na eto Madagasikara fotsiny ary fa rehefa tena jerevanao anefany inona ny akony? Zay mahatonga ny olona ankehitriny izay mieritreritra foana manao hoe matohatra zao ny fiainako de tsy zany, tsy manana zavatra ifonana, tsy zany diso fa ny teo alohako ny diso, za tsy diso fa ny fanjanahantany natonga ohatr'izao, natonga ny fiainako ohatr'izao, za tsy diso fa reo razako mpanompo sampy tany alohany natonga zao, reo razako roa nanompo sampy nge mahatonga ohatr'izao, na hoe za tsy diso fa tsy manana zavatra ifonana fa mety ho ndray aman-drenyko koa ngamba sanatriny zany nisy tsy nentina tao, na za tsy manana zavatra intsona fa le olona ao akaiky koa mihitsy ny tena mahatonga ohatr'izao, na za tsy diso fa tsy fantatro ny mpitondra avy ny mpampianatra avy ny mpitaiza avy zany ny tena natonga ho diso mahatonga tsy mety ny fiainako ohatr'izao. Tsia, tsy mety mandray andraikitra ny olona manaiky hoe diso izy avaam-potoana ankehitriny. Hankininy mandrakariva amin'ny hafa ny fahadisoana. Tsy manana zavatra ifonana intsony ny olona ankehitriny. Ary ny akon'izany de zao hitazantsika crime sy famonoana sy herisetra miseho amin'ny endrika maro isan-karazany io vokatry ny tsy fahatsapan'ny olona fa tokony havana amin'Andriamanitra izy. Raha toa ka mijery tsara sika be de be reo lahatsoratra, reo literatura isan-karazany ataon'reo psychologue am'izao andro zao na am'ireo centre maro isan-karazany zay mitaiza mitsabo an'ny olona ara-tsaina ara-panahy, ataontsika hoe ny centre psychologique zany. Dia raha fa jerevinao de zao be de be reo literatura milaza hoe manamarika ny taonjato iainan'ny olona lay any anatiny any lay fahatsapana hoe meloka, tsy lay fahatsapana meloka famonjenaka ndresantsika teo fa zao io eloka ataotsika io crime mitranga etseroa, vonon'olona mitranga etseroa de zao taratry ny tsy fahatsapan'ny olona fa tokony angataka famelan-keloka, tokony havana izy, tokony hifony izy, tokony havana amin'ny tenany izy, tokony havana amin'ny tantarany izy, tokony havana amin'ny lasa izy. De misy fotoana tsy mety mihavana amin'ny lasa nge, tsy mety havana amin'ny passé, tsy mety havana amin'ny lasa, hany ka manjary etan'ny vanim-potoana ankehitriny fotsiny de manjary tsy afaka manao na inona na inona. Havako malala ao anatin'izany nolazan'i Jesoa hoe fiadanana. Zany hoe ny afatra indrindra tandrify atsika am'izao fotoana zay iheverantsika ho marina ka tsy ilantsika an'Andriamanitra zao, ao anatin'izany mbola itenenan'ny tompo manao hoe fiadanana. Rehefa mitenitsika hoe fiadanana, rehefa mitenitsika hoe fiadanana de zao lay fahavitany lay fifandraisana indray amin'Andriamanitra sy isika, amy tenatsika sy isika, amy mpiarabelona amitsika sy isika. Velon'Andriamanitra le avako, velona Jesoa zay am'ty volana aprily ty de tsarovy fa mbola miteny izy amin'ny fotoana anginan'Andriamanitra eo amin'ny tantara. Fantatsika zany ao anatin'io baiboly io de fahavoazana, korontana zay no mitranga. Fa tsy hoe Andriamanitra nge tao anatin'io vanim-potoanan'ny tantara io, tantaran'ny testamenta taloha ray manontolo de zao tsy hoe niteny foana, marina fa velona fa misy fotoana Andriamanitra ny safidy ny angina, hitantsika eo amin'ny misy fotoana mangina Andriamanitra ary niteny an'izany mihitsy izy. Fa zao ankehitriny zao Andriamanitra tsy mangina hoy Dietrich Bonhoeffer.
ary am'izao fampotona ankehitriny zao hoy Davidy eto am'ty bokin'ny Samuely ty de zao velona izy ka miteny aminao hoe fiadanana toko atsika zany zany de zao aza donona fa niafatry ny tenin'Andriamanitra aminao de zao te hanome anao fiadanan'Andriamanitra te hanome atsika fiadanan'Andriamanitra te hanome atsika fahatoniana sy fifaliana izy fa efa vita mato amin'ny azo fijaliana ny fahotana anjaranao zany misafidy hoe za ve tompo hiavana aminao za ve andray lay fiadanana nomenao sa hanamary tena sa mbola hevitra ny tenany koa hoe zany tsara fa niafa ny tompony randraikitra amin'ny fahavoazako raha mijery ny zavatra mitranga de hoe za tsy diso zany fa niafa foana matoa ohatr'izao matoa ohatr'izao matoa simba ohatran'izao ny fiainako de zao tsy zany ny safidy zany fa niafa avako malala tsy zay tsony ny olana de zao ao am' Jesosy ianao tsy nataony niafa taminao ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de zao te hanome fiadanana anao Andriamanitra na inona lalovanao ankehitriny na aiza misy anao fa ny faharoa lehibe de zao velona Jesosy tsika to de miteny izy fa ny faharoa de zao velona koa Jesosy de zao eo afovoantsika izy mamana sy mikarakara antsika zay nge nidikana jony hoe sakramenta ny sakramenta de manambara ny fahaveloman'i Jesosy ny sakramenta de mahampatsiaro ny fahaveloman'i Jesosy ndray tsika rehefa mimonjy reny sakramenta reny de ndraindray mitodika ho an'ny tenantsika ihany zany hoe rehefa mandray sakramenta tsika de mandray ny famelan-keloka tsy edikevitra zay mahatsiaro ny famelan-keloka natolotra tsy edikevitra zay fa dinitsika fa izao lalafiny hoe io sakramenta io de mahampatsiaro ny hoe velon'Andriamanitra velona Jesosy velona manatrika antsika mahita ny fahoritsika mahita ny tebotebotsika mahita ny zavatra manahirana antsika rehefa ny sakramenta zany de mahampatsiaro antsika lay fiainany nanomeny Jesosy rehefa manatrika batisa ianao de aza donona zany fa manambara ny fahaveloman'i Jesosy zay manjary fahavelomantsika tsy ao anatin'ny fotaky ny fahotana sy ny fahafatesan'ny fahotana tsony itsika ao anatin'ny aloky ny fahafatesan'ny fahotana fa izao velona ny am' Jesosy hatrizay ihany fa ny sakramenta fanazan'ny tompo de manambara ny fahaveloman'ny tompo izay fitsanganany tamin'ny maty raha teo satria zay sakramenta de mampatsiaro hoe velona izy nandresy ny fahafatesana izy ary zay fahavelomany zay de mahatsiaro ny mahatonga atsika ho velona ho aminy ko ka fa tsy eo ambany zioga ny fahafatesana tsy eo ambany zioga ny fahotana tsy eo ambany aloky ny fahafatesana itsony fa eo ambany fahasoavana efako malala velona ny tompo velona Jehova hoy ny filazan'ny Davidy eto ka izao eo afovoantsika izy araky ny tononkira ny protestanta hoe indro eto afovoantsika Andriamanitra eto afovoantsika Jesosy fa ny farany de zao velona koa Jesosy inona manambarany hoe fahaveloman'i Jesosy ny teny izy manjary manatrika atsika eo akaikitsika izy ka hitatsika mitarika atsika miantra atsika fa ny fahatelo de zao velona koa Jesosy ka manjary communauté manjary mahatonga atsika anana communauté aza donona fa Jesosy raha nanorona ny fiangonana de tsy ilay fiangonana ara-drafitra aloha ny namaika azy mazava io Jesosy tsy ilay fiangonana ara-drafitra no namaika an' Jesosy nylainy Jesosy zany tsy edikevitra mazava ho azy nylaina ny rafitra fandaminana fitsipika mahafiangonana ny fiangonana zany fa izao ny voalohany natsangan'i Jesosy de zao communauté zay natonga azy nanasa ny tongotry ny mpianatra zay natonga reo 12 zay communauté namaika an' Jesosy de zao nanorona ny antsoina hoe communauté nanorona ny antsoina hoe fiombonana ny fahaveloman'ny tompo velona Jesosy de zao eo anivon'ilay communauté eo anivon'ny mpianakavin'ny finoana zava-dehibe zany ny ahatsampan'ny kristianina fa manana communauté izy eo anivon'ny fiombonana sy ny fiangonana izy ny antom-pisin'ny fiangonana ireavako malala de zay ny antom-pisiny de zay ahatserovantsika hoe na dia maro azysika de raha ihany namaika ny tompontsika to de mazava ho azy zay natonga azy nanasa ny tongotry ny mpianatra nanafatra ny hoe zao nataovy fahatsiarovana nanafatra ny teny manao hoe tidy vaovao nomeko anareo teny mba hifankatiavanareo zava-dehibe lay hoe communauté ilaina ny rafitra tsy editsika araka fa beriberintsika ozy Martin Luther manao hoe mazava be mihitsy rehefa tsisy rafitra rehefa tsisy fandaminana tsisy discipline de volony manjaka ao mazava ho azy fa izao milohany zany rehetra zany
dia ny tsy tokony ho adonona de ilay hoe ny fiangonana, ny mpino de communauté izy. Ary rehefa hoe communauté izy iny moa dikany hoe communauté avy amin'ny teny hoe koinonia, izany hoe teny grika hoe koinonia de midika hoe fiombonana aina. Izany hoe zay marary anao marary aho, izay fifaliako manjary fifalianao. Zay mahatonga an'i Paoly Romanina toko 12 aoka ianao iara-mifaly am'izay mifaly, fa tsy hoe fifaliana nge zany elonako izy nge nitafavoaka za tsy tafasa iny tsy zay loatra ny communauté. Fa ny communauté de zao ny fifalianao manjary fifaliako. Faly ianao de faly aho, tafita ianao de mba faly aho fa tafita ianao. Ary za mahatoky fa ho Andriamanitra koa no hanome zay mety ho anjara omeny aho. Raha sanatria azo pahoriana ianao de zao miara ory am'izay oro Paoly, miara mifaly am'izay mifaly, ary aoka ny fitiavana tsy ho amin'ny tsy ho amin'ny fiatsaram-bela tsy. Zay maha communauté ny communauté. Le afaka velona Jesoa de nanorina communauté izy. Ary ahatserovantsika ao anatin'ny fiangonana misy atsika io, de ahatserovantsika manao hoe tsy misy mpifanandrina aminao. Raha ao anatin'ny fiangonana no tokony hatsiaro manao hoe tsy misy adversaire anao anaty fiangonana. Raha ohatra ka mahatsiaro anao za andeha hiangona ka ry olona ry adversaire-ko de zao aza adonona fa asan'ny devoly zany. Ny dikany teny hoe devoly voalohany indrindra de zao adversaire, mpifanandrina, mpampiady, mpampisaraka, mifanohitra am'lay communauté. Ny dikan'ilay hoe Jesoa velona, fiombonana, fifankatiavana, firaisana, fifaliana. Fa ny dikany teny voalohany teny hoe diabolos de zao adversaire na mpifaninana na mpampisaraka na mpampiady. Ka raha ao anatin'ny fiangonana misy anao ianao no anatina communauté ao anatin'ny fiangonana misy anao de zao tsy tokony mihitsy misy olona ahatsiaro manao hoe za manana adversaire ato, ary tsy tokony misy olona ho tondronao hoe ry adversaire-ko. Tsy toe-panahy ny antsoina hoe communauté zany, fa bralaspena-da mpianakavy ny finoana ray aina no ny amin'ny rano Kristy ny ao anatin'ny antsoina hoe communauté. Ry havako malala, velona Jesoa, velona mbola miteny aminao hoe fedanana nomeko anao, velona Jesoa, ary mbola manome toky anao fa eo akaikinao mahita ny fiainanao ary hitantana sy hampaheranao. Velona Jesoa ka mitaizanao ho tiany namanao ao anatin'ny fiombonana. Ivavaksika, tompo ao misaotra anao zahay, no ny amin'ny fahavelomanao zahay manjary fahavelomana. Velona ianao ka mampahery sy mitantana anay. Velona ianao ka mbola miteny sy miala nenina aminay. Velona ianao tompo ka mampiombona sy mampifankatia anay. Velona ianao ka eo ankilanay mandrakariva. Misaotra tompo fa toky ho anay izany. De atao ny tontolo andronay amin'ity zoma ity, ataovy ahitanay fifaliana sy fahombiazana. Tontolo andro hatsapanay ny fahavelomanao ka hialan'ny akivina sy ny tebiteby aty anatinay. Tontolo andro hatsapanay ny fahavelomanao ka anananay fahadiovam-po sy fahatsiarovatena ho ilain'ny hafa indrindra ilainao. Mamindrafo aminay tompo, mamelany elokay ary amariny mandrakariva fa tianay ianao, de ataovy mitoetra betsaka ty anatinay ny fiataranao Jesoa. Misaotra tompo. Amen.